site de repassement safidiny groupe SMTP zay manodidina ny 1 hectare et demi eo ny superficie ary nambolena zanakazo miisa 30 karazany enina ny zanakazo nambolena: acacia mongium 307, voasary 200 isa, mandarine 90 isa, mangoston 20, poire 10 ary poma 10. Zay ny karazana zanakazo nambolentsika androany. Resaka reboisement moa zavatra ho an'ny tandrazana io. C'est une obligation pour notre pays de planter des arbres, et là tonga antsika androany mba andraikitra amboly hazo tokony atao isa-taona foana zavatra ty, ary tsy tokony atao eto ihany fa nareo tsy rairay avy io samy manana tandrazanareo tokony encouragena dodôly ny olona rehetra zay ao an-trano manadidina mba amboly hazo, satria tena tadiavin'ny tandrazantsika le fambolena hazo. Ny intérêt-ny ambolena hazo dia amin'ny resaka tontolo iainana voalohany, manadio rivotra izy, manatsara ny kalitao an-drano, miaro amin'ny tabataba ary miaro ny tany tsy ho koandrika. Ankoatran'izay manatsara ny nofo tany izy.